Ny mety toetry ny andro any an-dranomasina ny sabotsy 2 novembre 2022 amin'ny 9 maraina hatramin'ny alahady 2 novembre 2022 amin'ny 9 maraina. Ho mafetrano fitsokan-drivotra any amorontsiraka tsy mandrefana sy atsimo Madagascar ary ny tenjona avatra Tsinanana Nosy. Vinavinaina hatratra 10 km isan'ora izany. Anio zoma 3 oktobra 2022 tolakandro ny eo anelan'ilany tapolo sy ny tanjona vohimena. Tombanana aharitra hatramin'ny rapiso kosa ny eo anelan'ilany tanjona vohimena sy tolanaro. Sy rapitso 2 novembre 2022 eo anelan'ilany tanjona bombaomby sy vohemara. Mahazo fampitandremana amin'ny loko mena ny any tapolo hatrany tolanaro ary fampitandremana amin'ny loko mavo kosa ny any tanjona bombaomby hatrany vohemara. Entana zany rehetra mba hanaraka ny toromarika atolotry ny tompon'andraikitra eny fotony. Manomorotsiraka atsinanana tanjona bombaomby hatrany amin'ny tanjona angotsy. Anorana miatoato any amin'ny farany fepitaona. Avy atsimo Tsinanana ny rivotra ka ho 30 hatramin'ny 70 km isan'ora. Hatratra 70 hatramin'ny 15 km isan'ora kosa ny any avaratra vohemara amin'ny fiandohan'ny fepitaona. Anonjabena herin-dranomasina avy onja 2 metatra hatratra 5 hatramin'ny 3 metatra any amin'ny tapany avaratra noho ny alin-drano avy atsimo Tsinanana. Tanjona angotsy hatramin'ny manoro. Andraona amin'ny sitokotoko. Avy Tsinanana ny rivotra ka ho 10 hatramin'ny 20 km isan'ora. Adiny mpanonja anonjaben'ny ranomasina avy onja 2 hatramin'ny 5 metatra. Manoro hatrany tolanaro. Andraona mahalana. Avy avaratra ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 30 km isan'ora. Hatratra 70 km isan'ora indraindray rehefa manakaiky ny tolanaro. Anonjaben'ny ranomasina avy onja 5 hatramin'ny 2 metatra. Tolanaro hatrany amin'ny tanjona vohimena. Andraona vitsy. Avy Tsinanana ny rivotra ka ho 70 hatramin'ny 80 km isan'ora. Hatratra 10 km isan'ora indraindray. Anonjabena herin-dranomasina avy onja 3 hatramin'ny 3 metatra noho ny alin-drano avy atsimo. Hena 2 hatramin'ny 2 metatra any amin'ny farany fepitaona. Ho an'ny morontsiraka andrefana. Tanjona vohimena hatrany amin'ny tanjona akapo. Ho maina amin'ny akapobeny. Avy avaratra ny rivotra ka ho 10 hatramin'ny 20 km isan'ora. Hatratra 30 km isan'ora indraindray. Anonjabena herin-dranomasina avy onja 25 hatramin'ny 3 metatra noho ny alin-drano avy atsimo na atsimo Tsinanana. Hena miandalina izany manomboka ny atoandro. Tanjona akapo hatrany amin'ny tanjona filanandro. Andraona vitsy. Avy avaratra ny rivotra ka ho 10 hatramin'ny 20 km isan'ora. Avy andrefana kosa ny atoandro ka ho 20 hatramin'ny 30 km isan'ora. Avy Tsinanana kosa ny rivotra any amin'ny farany fepitaona ka ho 10 hatramin'ny 20 km isan'ora. Adiny mpanonja anonjaben'ny ranomasina avy onja 2 hatramin'ny 5 metatra. Tanjona filanandro Tsinanana lalava. Anorana tandrifon-drahona vitsy amin'ny fiandohan'ny fepitaona. Avy Tsinanana ny rivotra ny maraina ka ho 20 hatramin'ny 30 km isan'ora. Hatratra 70 km isan'ora indraindray. Avy andrefana navaritra andrefana kosa izany ny atoandro ka ho 10 hatramin'ny 30 km isan'ora. Adiny mpanonja ny ranomasina avy onja 5 hatramin'ny 1 metatra. Analalava hatrany amin'ny tanjona bombaomby. Anorana tandrifon-drahona vitsy amin'ny fiandohan'ny fepitaona. Avy andrefana ny rivotra ka ho 10 hatramin'ny 20 km isan'ora. Avy atsimo Tsinanana kosa manakaiky ny tenjona avaratra amin'ny maraina ka ho 30 hatramin'ny 70 km isan'ora. Adiny mpanonja ny ranomasina avy onja 5 hatramin'ny 1 metatra.